Zay ny amin'ny vaovao mampalahelo teny amin'ny lalam-pirenena fa fito iny. Fa hoentina amintsika manaraka kosa izao ireo vaovao tapatapany izay voango ny mpanao gazetitsika tamin'ity androany ity. Fanabeazana aty Afrika, mbola be loatra ny mpianatra anaty kilasy iray. Aty amin'ny kontinanta afrikana no ahitana mpianatra be indrindra ao anatin'ny kilasy iraisany mpampianatra iray. Mbola mihoatra ny 23 isa ary mahatratra amin'ny 50 isa no mihoatra tokoa ny isan'ny mpianatra ao anatin'ny kilasy iray, izay sahan'ny mpampianatra iray ho an'ny ankamaroan'ny sekoly eto Madagasikara, na ny sekoly mpanjakana izany na ny sekoly tsy miankina. Raha ny fenitra maneran-tany nefa dia manodidina ny mpianatra 420 isaky ny kilasy iray sy mpampianatra iray no tokony ho izy. Ny an'ny Azia dia mpianatra 320 no ao anatin'ny kilasy iray. Ho an'ny Amerika Atsimo kosa dia manodidina ny 20 ny isaky ny kilasy, 70 kosa izany ho an'ny Amerika Avaratra, ary 400 ho an'ny any Europa, araka ny salanisa azo avy amin'ny IRD. Ny 400 isanjaton'ny zatovo tsy ampy taona no tsy mianatra ho an'ny Afrika ny taona 2000, ary nidina ho 130 isanjato kosa izany ny taona 400 sy 2000. Zaza tsy mianatra fa miasa, miamitombo sy misy maneran-tany. Na dia voararany lalàna aza ny fampiasana zaza tsy ampy taona dia mihamaro ireo zaza malagasy tsy mianatra sy mamelo tena, manampy ireo ray aman-dreny amin'ny asa fivelomana. Ao ireo mibata biriky, ireo manarafaky sy matsaka, ankoatra ireo asa mafy hafa izay mbola tsy tokony ataon'ny ankizy, ary ao ihany koa ireo mikarama manarafaky sy maka vary kisoa eto andrenivohitra. Ny ankamaroan'ireo zaza dia irahin'ny ray aman-dreny na ny mpitaiza azy avokoa, ary efa zatra mitondra vola mody, indrindra fa mikitakita sy mibedy ireo olona hipetrahany raha tsy mahazo fahafaham-po amin'izany. 120 isanjaton'ny ankizy maneran-tany, izany hoe mahatratra 80 am'zato tapitrisa no miasa sahady, araka ny salanisa navoakan'ny IRD ho an'ny taona 520. Ny 80 isanjaton'ireo zaza ireo kosa dia manao asa mety ampidi-doza azy na mety animba ny fahasalamany. Aterineto, mbola maro ireo tsy afaka mampiasa izany. Araka ny salanisa navoakan'ny Institut de Recherche pour le Développement na ny IRD dia mahatratra 4 lavitrisa ireo olona tsy manana fahefana ampiasa ny aterineto maneran-tany, ka ny 90 isanjaton'izy ireo dia monina amin'ny firenena andalam-pandrosoana avokoa. Ny 20 isanjaton'ny olona monina amin'ny firenena mandroso kosa dia mampiasa aterineto, raha ny 30 isanjato fotsiny ihany izany ho an'ny firenena andalam-pandrosoana. 9 isanjato kosa izany ho an'ireo firenena tena mahantra, ary ny 30 isanjaton'ny mponina maneran-tany no mampiasa ny internet. Tolotrasa, mbola mandringa sy tsy ampy. Mihamaro ireo misafidy ny hanao asan-tenany sy miroso eo amin'ny sehatra tsy ara-dalàna na ny secteur informel. Samy miroso amin'izany avokoa na ny tanora na ny efa zokonjokony, ka ny ankamaroan'izany dia asan-tenany nolovaina avy amin'ny ray aman-dreny, ary irosona noho ny tsy fahampian'ny tolotrasa. Mahatratra 470 isanjato ny asa tsy ara-dalàna na ny secteur informel eto Madagasikara, araka ny salanisa navoakan'ny IRD. Ny 30 isanjaton'ny mponina maneran-tany kosa no tsy hanasa ho an'ireo olona 15 ka hatramin'ny 420 taona. Ny 30,2 isanjaton'ny mponina maneran-tany kosa no tsy hanasa ho an'ireo olona 15 taona ka hatramin'ny 420 taona.